zava-maneno ty a de misy tantara lava be misy ty nanomboka tamin'ny 95 no nanefa nanomboka nieritreritra anamboatra an'le izy a de tsinony zany fa hoe valy fa tena kromatika ahafahana nanaovana hira isan-karazany a ary tena manana an'izay le hoe mahakromatika azy zay ny anarany dia raha zao fahitana azy zao a eo amin'ny sady sitary izy no harpa de meko anarana mihitsy ataoko anarana international mihitsy a sitarpa azo menatsiny favahiny azara itody fatsy kirity momba foty enadala tsy mba nahalalo azo menatsiny faresy ty sao akehitriny tsy hoe misy dieze kely na misy bémol kely fotsiny ho atsika mpitendry zava-maneno fa manana an'le lozika mihitsy na kromatika ohatra hoe ny mitendry accordéon kromatika zao a de mitendry clé ray ianao a de midina fotsiny ny tanana de mitovy amin'iny ihany ny doite atao a fa miova le clé an'le hira de zay no zavatra hitako tam'ty de nahita an'ty valy ty a raha mitendry clé anankiray a zao ohatra manao hoe de mitovy am'izay ihany fa miakatra de tsy miova de na ty faharoa taza amin'ny maso daholo de tena kromatika tanteraka izy a de mahazo tsara an'le atao hoe arpezy ho atsika mpitendry valy mahazo ny arpezy fahatelo a de ty zava-maneno ty a afaka misy ohatra mpitendry valy hoe tanana kavisy havanana zao de nifa izy azo tendrena amin'ny tanany ilana de ny ato manao besy ohatra afaka tsara de ny tanana visy havanana afaka mifamadika tia ndray mitendry ato de tia mitendry eo de mitovy ihany le instrument corde le niteneniko teo sitarpa teo zany a dia instrument ny filaza azy de instrument à corde à pincé genre harpa na sitara zany a ny ohatra zay ny valy atsika de tafiditra ao anatiny satria ny valy malagasy a de sitara sur bambou de à corde à pincé ihany koa izy io instrument io zany a instrument à corde à pincé a 5 octave chromatique manana 62 cordes izy io a 5 octave chromatique dia malaza azy tsara zay niteneniko zay hoe afaka anaovana zavatra be deaibe zany io a mahazo n'le son-ana sitara na son-ana arpege harpa zany a de mahazo ny feom-baly isan-karazany izy zany a mahazo feona gitara ihany koa zay zao de volan'le gitara izy de ny avantageny a raha hitendry ohatry zay eny ianao fa mampiakatra tsy mila kapô le gitara mila kapô fa ity tonga de tonga de izy a betsaka kokoa ny octaveny satria zao raha re de misy re octave ambany mbola misy an'izay izy a de mbola fieny kokoa izy zany ity zava-maneno ty zao a de nataoko tamin'ny azoala kokoa ny betsaka de kesika fa reo le namboariko teo aloloha de nataoko tamin'ny palissandre daholy ny palissandre zany ny tena mafy be ary manome résonance tsara koa izy a rehefa vitanao manify fa lafo be ary efa manomboka sarotra ny mitady azy dia azoala no nanamboarana an'izy ty eo amin'ny fitaovana na manamboatra sody na manamboatra aponga na manamboatra kabosy sy ireo zavatra reo a de tsy de misy fitaovana be hoe manahoana
ny zavatra tena miasa de ny tsofa de misy raboa de mampiasa tsofam-bia ny antsy maranitra be tena ilaina mihitsy ampiasaina koa ny antsy manify sady maranitra be a na amy fanamboara sodina io a na amy fanamboarana raha vo mampiasa hazo zany a de miasa be koa zay ny tena betsaka ny fitaovana tena ampiasaina